Manolotra ny araba tombokilasy tombokivavy tonga soa anatin'ny fampalalam-bavany MBS amin'ny takariva ny alarby fa 1 ny volana jona ny taona 2024 ity manasana ho ary anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany ary misy amtarantsika ny fampalalam-bavao dia tsy tokony safiny andian-tafika izay fanao isaky ny fetiny 20 jona intsony ny filoha Rajoelina nambarany manamboninaitra misotro ronono ny jeneraly Razakarimanana nambarany fahiteraka tsy fahafaliana ao anatin'ireo tandroka azony voziny izany satria efa hita fa tsy manana zom-pirenena malagasy intsony Andry Rajoelina. Ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny antenimieram-pirenena ny tokony anokatra fanadihadiana farany izay aingana alohan'ny 20 jona ho hatrany ity manamboninaitra misotro ronono ity. Fanadihadiany Asinandriamalala sy Tahiriny Aina. Hiteraka tsy fahafaliana ao anatin'ny fianakaviam-tafika malagasy ny fisafony Andry Rajoelina ny andian-tafika malagasy izay fanao isaky ny fetim-pirenena noho izy mizaka zom-pirenena frantsay ho ny manamboninaitra misotro ronono ny jeneraly Razakarimanana. Raha ho an'ity manamboninaitra misotro ronono ity hatrany dia mahamenatra ho izy raha frantsay izay efa nandripaka ny malagasy ny mbola iverina isafony andian-tafika malagasy aty amin'ny taona 2024. Raha izaho manokana ho dia malahelo ahako ary ohatrany nomenatra satria ireo razambe antsika taloha tamin'ny 1947 izay novonoana dia niady indrindra ny azahoana ny iverenana fiandranam-pirenena. Fantatsika tsara fa raha navalina fahatelo anie ka ny samborin'ny frantsay dia nalefa ny sestany mahamenatra raha ohatra ka mbola frantsay izay efa nangata antsika ny alany teto Madagasikara no mbola hitatana ny firenena ary ohatrany mampalahelo ireo olona rehetra izay nanao ny aintso zavatra mba hahafahan'ny malagasy miaina an'izany atao hoe fiandranam-pirenena manokana. Le fahaleovan-tena manko ny tsy de tiako loatra satria i Madagasikara nge nanana ny fiandrianana fa nasoron'ny frantsay nasoron'ny Gallieni na ny samborin'ny Gallieni ny fiandranam-pirenena amin'ny fisamborana ny valina fahatelo izay nalefa sestany tany ivelany dia iny no niveriny fiandranam-pirenena iny ka ohatrany mahamenatra any raha ohatra ka raha olona mizaka an'izany zom-pirenena frantsay izany no isafy ny tafika malagasy izay antokana azay indrindra nanaovantsika zao tamin'izany namerenana indray namoronana tafika malagasy tena malagasy tamin'ny 20 jona 1990 satria tsika efa nanana tafitsika ihany taloha tamin'ny andro Radama sy tamin'ny andro Navalna fa tamin'izany dia niverina ny tafika satria ary ny tafika indrindra ny tena mariky ny fiandranam-pirenena. Maika tena maika ary tokony atao alohan'ny 20 jona dia tokony anokatra fanadihadiana ny antenimieram-pirenena sy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manoloana izao savorivory mitranga eto Madagasikara izao. Mba tsy hisiany savoro dia misy androm-pansakana anankiroa voakasika raharaha io izay tokony hanapa-kevitra aingana dia aingana mba tsy hisiany zay zavatra zay. Na ohatra izay misy ao anatin'ny lalam-panorenana hoe empêchement temporaire koa nijerevana marina n'ilay raharaha. Raha ohatra moa tapahany hoe manapaka izy hoe tsy frantsay io raha izay moa ny tapany dia zay zany ny lalàna. Zay zany ny tapa-kevitra ny asa izay kanefa tokony hieritreritra tsara izy amin'izay fanapa-kevitra izay satria ny vahoaka malagasy rehetrarehetra no efa mahalala n'io zavatra misy io. Tsy maintsy atao, tsy maintsy manapa-kevitra aingana izy, tsy maintsy mamoaka fanapa-kevitra izy mba tsy hisiany fa ay avy amin'ny malagasy. Olon'ny frantsay hatry ela Andry Rajoelina manam-porofo izany ny fialokalofany tao amin'ny masovon'ny Frantsa andro maromaro mialoha nanonganany ny filoha Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana raha ny lahatsoratra navoakany Le Figaro ny 10 Martsa 2024. Taorian'ny alany teto Madagasikara ny taona 2024 rehefa avy nitarika tetezamita sy namiravirany firenena 5 taona be izao dia nialokaloka tany Frantsa indray Andry Rajoelina ary nangataka zom-pirenena frantsay ny taona 2024. Nanamafy fa olon'ny frantsay efatry ny ela Andry Rajoelina ihany koa no fatongavany Nicolas Sarkozy niatrika ny fianianany Andry Rajoelina.
ary rehefa tafaverina teo amin'ny fitondrana indray izy ny taona 2024 dia tsy latsaky ny intelo izy zay no ny azakazaka nandadilady tany amin'ny Emmanuel Macron filoham-pirenena frantsay. Manapirofo izany rehetra izany fa ho ny frantsay Adrien Lahindra Rajoelina ary efa nahazo pirenena frantsay mihitsy ka hiteraka lolony lalina eo amin'ny tafika malagasy ny fisafony indray ny andian-tafika amin'ny 14 jona ho avy zao. Ny vavaon'ny toedra raha-pirenena izay hatrany sy dia olana hatrany fotony mihitsy no mila vahana entina hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra izay tsy izy eto Madagasikara amin'izao hiatrany nambarany Jeneraly efa nisotro ronono Razakarimanana. Ny vahoaka no tompony teny farany sy ny tompom-pahefana amin'izao fotoana izao. Izy ireo araka izany no afaka mitsara. Asin'Andriamalala sy Tahiriny Anatrany. Miady amin'ny fahantrana no ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mirongatra izay tsy izy eto Madagasikara hoy ny manam-boninahitra amin'ny misotro ronono ny Jeneraly Razakarimanana. Disy fahavalo ary tsy afoana ny tsy fandriam-pahalemana ireo izay tsy mikatsaka ny ady amin'ny fahantrana hoy izy. Ny tsy fandriam-pahalemana ne tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fiarahamonina fa zavatra anankiefatra ny tsy fandriam-pahalemana. Voalohany amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy fandriam-pahalemana ara-tsakafo aloha. Ray zay. Faharoa ny tsy fandriam-pahalemana ara-pahasalamana. Fahatelo tsy fandriam-pahalemana ara-fampianarana. Ary ny fahaefatra dia ny tsy fandriam-pahalemana ara-piarahamonina. Nefa za miteny hoe tsy ny tsy fandriam-pahalemana akory ny mahatonga ny fahantrana fa ny fahantrana ny mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana. Azavadika mihitsy ny resaka ka noho izany ny ady tsy maintsy atao dia ny ady amin'ny fahantrana mba ahafahan'ny malagasy miady am-pinahitra eto amin'ity firenena ity. Iverina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny 7 Novambra ka anjaran'izy ireo no hitsara ireo olona everiny fa afaka ampiadana azy ireo indray. Azadiny fa ny vahoaka irery no tompon'ny fahefana fa ireo olona izay novidiny dia natao no tompona andraikitra anatanteraka izay mba zavatra tadiavina eo amin'ny fiainany. Zany hoe eo amin'izay fiainana izay dia ny zavatra tena ambony indrindra dia ny fahafahana, ny ahazahoany miaina ary ny ahazahoany fahasambarana eto amin'ity firenena ity. Rehefa ireo anankitelo ireo tsy vita fahafahana, mahazo miaina sy mba manana eritreritra ho sambatra kokoa dia rariny sitsiny raha ohatra mihetsika ny vahoaka. Politika izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany indray ny vovonana selera androany. Mitaky ny alany Rajoelina eo amin'ny fitondrana izy ireo noho ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay ary ny fahaverezany ny zom-pirenena malagasy mitaky ny ampitsaharana ny sakatsakana tao amin'ny mpanohitra ihany koa ny vovonana selera. Asin'Andriamalala sy Tahiriny Anatrany. Ny fota amin'ny toromasony indray ny vovonana lera mitaky ny amelana malalaka ny mpanohitra amory olona na ao anatin'ny efitrano na akalamanjana izy ireo. Takina tsy misy atakandro koa ireto manaraka ireto. Fahafahana mamory vahoaka ankalalahana na anaty trano na akalamanjana na ka iantohany tompon'andraikitra maefa ny fitandrona ny filaminana. Fahafahan'ireo hery politika mpanohitra mampiasa ireo haino amanjery mpanjakana ao anatin'ny fanajana ireo fepetra faritany lalàna. Fanavozana ireo demandalàna mifehy ny fifidianana araka ireo tolo-dalàna sosokevitra avy amin'ny antoko sy vondrona antoko politika ary ny mpanara-maso ny fifidianana teo aloha. Miantso ny rafi-panjakana maefa ihany koa ny vovonana lera analany Rajoelina eo amin'ny toerana misy azy sy ireo marika rehetra amin'ny mahafilohan'ny Repoblikan'i Madagasikara azy no izy very zom-pirenena malagasy fa mizaka kosa ny zom-pirenena frantsay. Lera zao andraisan'ny rafitra maefa rehetra andraikitra ka moahany fepetra sy didy mifandraika amin'izany. Lera zao ametraha-pialany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina eo amin'ny andraikitra mahafilohan'ny Repoblika azy ary anesorana aminy ny anaram-boninahitra sy ny marika rehetra mifanaraka amin'izay. Ny vovonana lera ihany koa dia mbola nametraka fa tsy azo antoka ikirakira fifidianana madio sy ekeny rehetra ny HCC sy ny CENI ka nilaza fa tsy anatrika ny fakan-kevitra faharoa karakarain'ny CENI rampitso izy ireo. Tsy misy adievitra fa dia ny lalàna no manaisitra ny zom-pirenena mahamalagasy ny filoham-pirenena Rajoelina ho ny fandaharana miara-manonja androany. Hita taratra amin'ny fanambarana mivadibadika tao ny pomba ny fitondrana ny faneken'izy ireo fa dia mizaka ny zom-pirenena frantsay Andry Rajoelina. Toy izao indrindra ary ny famtinana ny fandaharana miara-manonja androany entiny avitra sy olon-dehibe sy Andry Rakotomalala amintsika.
Mivadibadela toy ny efa fanao ny mpanohana ny fitondrana. Manamarina izany ny fanambarana izao nataony atoko Freedom tarihan'ny ministra ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy. Matahotra ny rambony tsy ho tapaka ny mpomby izao fitondrana izao ka mihevitra ny malagasy ho tsy mahatakadavitra ny mpamakafaka politika. Fa maninona tsy nepozeny kozinareo tao le hoe efa tamin'ny dadabeany ka lovainy tamin'ny ray aman-dreniny io tamin'ny razambeny ary arovan'ny artikla 46 fa hafa mihitsy mifanehonkevitra lay antoko Freedom tamin'le fanambarana. Fa maninona tsy napetraka tao zany e? Raha ohatra ka heverinareo fa nilovainy tamin'ny razambeny io fa maninona tsy nisoratana tao? Fa niadevitra artikla 42, 43, 45 nareo ao anatin'ny code de nationalité. Dikan'izay niova langazy tampoka satria fantatrareo fa tsy marina le zavatra epozenareo am'le olona. Fa ny problema nareo mpanohana le fitondram-panjakana dia zao tsy maintsy tokony hiatra amin'ny andro rajoelona ny lalàna momba n'io naturalisation ka raha miatra amin'ny lalàna. Na izy mametra-pialana avy hatrany, na izy prononcer ny ACC na mandraindraikitra ny solombamboka na ny fitsarana ihany koa rehefa misy mitory tonga dia miazira par rapport amin'izay. Hoe very ny mahazom-pirenena malagasy azy tokoa noho ireto trangan-javatra reto. De matahotra nareo hoe vototra le fanjakana. Ary efa izay io efa tery ny lalanareo. Manao mikimaka angenareo io e. Izay no mahatonga nareo tonga hatrany Antsirabe mampiasa hery. Te ampisehoanareo fa mbola matanjaka be anareo le fahefana. Fa kely sisa. Fa kely sisa. Efa ambivitra. Tsy dupe akory ny malagasy. Mahiratra reo fa tsy jamba. Ary misainy reo. Endry ny malagasy fa misainy. Ary matahotra n'Andriamanitra ny malagasy. Na inona adevitra. Na mahatra sy mavomavo ary zahay. Malagasy. Olona misaina amin'ny zavatra tokony isainany, amin'ny zavatra rehetra tokony ataony. Malala mijoro amin'ny fotoana tokony hijoroany ny malagasy. Zay le teny ny Filomarika Ravalomanana. Raha mbola misy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenana, dikan'izay andron'Andriamanitra miasa io tompoko. Ajantsika hatreo aloha ny pezin'ny politika fa anisan'ny niteraka resabe teny amin'ny tambazotra tserasera sy teny amin'ny fiarahamonina ilay tranga nisy eo teny amin'ny Université n'Antananarivo omaly. Ny tranga nisy ilay tranga firaisana ranofo tao amin'ny efitrano fianarana amin'ny lalam-piofanana iray teny an-toerana. Fietsika mamoetra, mandala baraka ary manimba ny fampianarana ambony ho ny mpianatra. Efa mandeha ny fanadihadiana momba ity tranga ity raha ny vaovao. Na izany na tsy izany, voamarina ny fisiana kolokolo aranofo eny amin'ny université sy ny sekoly ambaratonga faharoa raha ny fanadihadiana maro. Sarotra nefa ny ady amin'ny kolokolo aranofo noho ny fisiana tompon'andraikitra manao izany fietsika izany. Eo ihany koa ny tahotra sy ny enatra ho an'izay hiarany. Andro miaratina, Mathieu Prince. Ny paritaka tao anaty tambazotra antserasera ny horonan-tsary mamofady nisy eo tao amin'ny lalam-piofanana teny sy nisoratra amin'ny Université n'Antananarivo nanomboka omaly tolakandro. Mbola niteraka resabe hatramin'ny androany izany. Raha ny vaovao te sampandrara ireo olona roa ireo. Diso araka izany filazana fa mpianatra ny iray. Vita le action dia niteny zay hoe ndao jerena ny tarian'zareo dia nitotogno matan'zareo dia nama dia le izy tataty avela moa zany zareo ohatry ny hoe forme be sy mbola sipa kely sy bandy kely fa rehefa tena jerena tan'zareo dia efa rangabe sy ramatoa. Dia nitondogno matao zareo dia ozy niteneny hoe zay tsy nanao an'izany ozy niteneny zareo nefa tratrafody io be zao satria zareo rery tao anatin'le salle. Na tsy voamarina sa fatrangana kolikoly aranofo iteneseho ity manamafy ny fisian'izany mpianatra eny amin'ny anjerimantolo. Tafaropoko anatin'izany ny mpianatra ho takalo ny famitana fianarana sy azona noty tsara. Tsy misy anavana fa samy lasibatra avokoa na ny mpianatra na ny mpampianatra na vavy na lahy. Tranga izay manimba ary mamendrika ratsy ho an'ny université. Fanendry zareo miaraka amin'ny mpandrarana prof dia mangina ohatsy asan'ny mangina le mpianatra dia misy ny sasany zao tsy ataony pasy le vavy ohatry ny hoe tiantiany le mpampianatra na le mpandrara raha tsy mavita filana aminazy zany ohatra nisy an'izay tato ataony takalina noty dia misy zao tsy manao examen efa tonga dia mipasy sotrozao fotsiny. Tena manimba ny ankizy mihitsy le izy na sady mioavy ary lasa tsy mavita mianatra tsony fa mivoa mavita ny filana nefa ny avy amin'izay rehefa tonga eo anivo miasa dia lasa tsy aptanao an'le asa akory izy fa lasa manaonao foana fotsiny zany dia lasa mivery ny
mahakasiny le fampianarana raha oharina aty amin'ny université aty. Satria raha kolokoloranao izany aloha zany ala presque ataoko hoe ngamba hoe vehivavy ngamba ny tena tratra le izy na le izy satria izay ve zao dia isianao kolokoloranao fa aminay fa vehivavy angamba ny tena lasibatra anatin'izay dia izay ngamba tsara jerena akaiky kokoa ngamba ho an'izay tompona ndraikitra tokony hoe misahana zay hoe lasa tena simba le avenir le ankizy anaty le izy. Raha ny fanadihadiana nataony ONG Tolotsoa sy ny Transparency International roa taona lasa izay tamin'ny olona 7,7 tao amin'ny faritra Aboeny sy Atsimondrefana 7,100 nanamarina ny fisiana kolikoly ara-pananahana na efa niaran'izany teny amin'ny sekoly. Ny lehilahy no tena voakasika raika amin'ny 2,100 raha 7,100 ny vehivavy. Tsy eny amin'ny université ihany fa hatrany amin'ny fampianarana mbaratonga faharoa dia fitrangan'izany toy ny ao Boeny. Sarotra ny ady noho ny fisiana tompon'andraikitra voakasika eo ihany koa ny tahotra sy ny henatra. Izy ara-malala hoe misy tompon'andraikitra manao an'le izy ary isan'izay no ataoko hoe manano sarotra ny fiadiana amin'izy io satria mety misy an'izay hoe fifampiarovana ve na eo koa ny henatra eo amin'ireo iarany satria iny tsy mampitovy any hoe ohatry ny hoe raha azo nalatra ianao tranona eny an-dalambe afaka miantso mpangalatra fa raha mahakasika an'ilay herisetra raha nofo moa zany tena antsika anazy somary misy an'izay endrika henatra izay izay manano sarotra na ny famborana an'ilay zavatra nitranga dia eo raha teo moa ny fanenjehana izay matetika moa manana izay herisetra izay zany le niarany na dia be no vitsy ary betsaka ny niarany noho ireo mpanao hoe somary atody miady ambato. Ny sesesy moa tao aoriany fiparitany horonan-tsary io ny fanonkevitra nataon'ireo tompon'andraikitra ny anivony université na Antananarivo. Nanameloka ny fanaparitahana vaovao tsy voamarina tsy niandry fanadihadiana fa avy dia nanaparitaka izany teny mitamazotra an-tserasera ny fikambanany filohan'ny mpianatra. Fanalambaraka ny sampapifonana ny zava-misy nilazana fa mpianatra nanao fihetsika mamoetra ho ny fanazavana. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny avy amin'ny FLSH na ny faculté des lettres et des sciences humaines tamin'ny alalan'ny soja be mpisolo-toerana milaza fa tsy misy voakasika ny raha iny na ny mpianatra na ny mpampianatra ao amin'izy ireo. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ho ny avy amin'ny université. Ankoatra izay, misy nitetika sapisesa no volavolaina natao itorohana andraisanantanany ireo olona voakasika izay mbola nanaovan'ny fiarahamonim-pirenena atsisika ny amadian'izany ho volavolan-dalàna anampy amin'ny ady amin'ny trangana kolikoly ara-nofo eny anivon'ny sekoly. Mafy sy sarotra ny ady amin'ny fiparitana zava-mahadomely eto Madagasikara noho ny fisiana trangana kolikoly sy ny tompon'andraikitra ambony mety ho voasaringotra amin'izany tsy maintsy atao anefa izay amingorana azy mba tsy hahatonga ny ankizy sy ny tanora ho lasa takalonaina. Andro miaratiana sy Mathieu Prince hatrany. Tsy ho fongotra mihitsy ny fiparitana ny zava-mahadomely eto amintsika raha tsy foana ny kolikoly izay antony voalohany natafiditra azy teto Madagasikara. Misy tompon'andraikitra ambony anefa voasaringotra sy mialokaloka ao ambadika izany ka mahasarotra ny ady atao. Misy tatitra lehibe izay nivoaka fa mahasarotra ny fiadivana n'izy io eto Madagasikara dia anisan'ny olona izay manana ny maha izy azy eto amin'ny firenena ny tena mampiasa sy mila n'izy io ary manjary miteraka ny fisiny na aty anivon'ny ankizy izay azo lazaina hoe na zaza mirenireny ary manana vola 504 dia efa afaka mitsindrona. Raha fa misy ny olona izay hoe amin'ny faratampony fananana toerana sy ny hoe fananam-bola dia misy ny corruption eo amin'ny fampidirana n'io zavatra io misy ny corruption eo amin'ny sazy izay manjary tsy tratran'ireny ry zareo tena fototra dia mila edivana daholo. Tsy ny lehibe ihany fa hitera-doza ho an'ny ankizy sy ny tanora ny fitsindromana, fidorohana ary ny fifohana zava-mahadomelina. Tsy ny fiatraikany amin'ny fiarahamonina sy ny fahasalamana fotsiny ihany koa, fa misy fiatraikany goavana amin'ny lafiny fampandrosoana. Maloka amin'io ny hoavin'ny ankizitsika eto Madagasikara. Matsapa manko na fiarahamonim-pirenena fa sahala tsy dia misy andraikitra firindraisana ary sahala tsy misy politika matotra iarovana ny ankizy amin'ny fianaka ity zava-mahadomely ity. Fa firy ampahany ankizy firy amin'izao fotoana izao nefa tratran'io nefa mazava fa raha vao tratran'io dia tsy afaka intsony havita fianarana mirenireny sady tratra ny herisetra manao herisetra mangalatra mamono olona
dia tsy misy tsony no aviny reny ankizy ireny. Misy ny lalàna manasazy ireo olona tafitra ao anatin'ny tambazotrana zava-madomelona. Lany andro ary mila fanavozana izany mba hoentitra kokoa hoy ny fanazavana. Misy ny mihevitra fa tsy ampy nivesatry ny sazy a 3 volana, misy ary vetivety dia mivoaka ka izay 3 volana izay dia everiny sy ny olona sasany izay mijery fa hoe kely loatra raha ny loza izay aterany a fa misy moa ny aiky teo fa efa tamin'ny taona 7 izy io ka mila anaovana fanovana na fanatsarana. Sy androany fa melabelan-kevitra na raina devitra ny resahana manokana momba ny fiparitana ny zava-mahadomelona eto amintsika. Mpitsabo, mpahilalàna, fiarahamonim-pirenena nandray anjara tamin'izany avokoa. Samy mahatsapa ny rehetra fa betsaka ny asa mandry, ilaina amin'ny fandraisana andraikitra sy fiara-miasa ny rehetra. Ny vaovao mahakasika fitakiana eto Madagasikara kosa indray dia voaitsakitsaka tanteraka ny fahalalahana sy ny zorat-sindikaly eto Madagasikara hoy ny nambaran'ny faharimon-tsindikaly eto Madagasikara na ny SSM androany. Zony mpiasa ny manao fitakiana rehefa mahatsapa fanitsakitsahana ny zony izy ireo ka tsy tokony anaovana antsojay sy raha matahora tonina azo ny mpitarika sindika roa teny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ireto farany raha tsy aivina dia izay notanana amponza notanany any mitandro ny filaminana noho ny fitakiana nataon'izy ireo ny alatsinainy lasa teo. Onja lalaina raha naivomanana sy manora ndray malala. Mpitarika sindika roa avy amin'ny mpiasa eny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no notazonina eny amin'ny biraony zandary taorian'ny fitokonana nataon'izy ireo ny alatsinainy lasa teo. Zoso fahalalahan'ny mpiasa ny manao fitakiana sindikaly saingy nitsakitsahan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izany. Efa nisy ny fampahafantarana nataon'ireo sindika 27 ora mialohan'ny rosona tamin'ny fitakiana ka tsy marina ny filazan'ny minisitra fa tsy manara-dalàna ny fitakiana nataon'izy ireo. Efa nandritra ny 10 volana ihany koa ny fampiraraha mahakasika ny fitakiana ny ampitiviana zo amin'ny fisitrana ny indemnité de technicité ny avy eo anivon'ny ministera sy ny sindika saingy tsy nahita ambokany izany. Raha ny voalazan'ny lalàna manko ao anatin'ny article 33 ny constitution dia manome lalana ny mpiasa hanao grève, manome lalana ny droit de grève. Ny article 11 ny statut général ny fonctionnaire ihany koa dia manome lalana n'izay grève zay fa mila mametraka n'izay hoe préavis zay. Raha jerena zany reo andinin-dalàna izay mifehan'ny mpiasam-panjakana amin'ny resaka grève io dia voaja ary voaraka. Eto zany dia mahagaga le hoe manifestation non autorisée, tsisy grève zany ka angatahana lalana. Dia mahagaga zany fa dia ny ministère ny mesure presse dia tsy mireconnaître an'izay fahalalahana ara-tsindikaly zay satria lazainy fa tsy nahazo alalana le grève fa iza moa nareo no angalana alalana. Fampahafantarana no atao anareo anatin'ny mesure presse. Tsy tokony ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no hitory ireo sindika nanao fitakiana rano lalàna. Tsy mitombina araka izany ny fitakiana napetraky ity ministera ity rano fanambarana nataon'ny solidarité syndicale de Madagascar na ny SSM androany. Fa rano lalàna 63012 ordonnance 63012 ao amin'ny andininy voalohany dia ny DLC irery ihany avy eo amin'ny primature no misolo tena ny fanjakana amin'izay fitoriana rehetrarehetra. Mazava be zany fa raha ny ministère ny enseignement supérieur misolo tena no mitory an'ilay mpiasa ao zany hoe amin'ny fitoriana izay ataony io dia aminay zany sur la forme dia efa tokony irrecevable zany fitoriana zany. Io tsy affaire hoe nangalatra na nanodikodim-bolam-panjakana na ny soloky izay tsy affaire na droit commun no isamboranareo an'le olona fa dia tena resaka fahalalahana ara-tsindikaly. Zony mpiasa ny manao fitakiana indrindra rehefa mahatsapa fanitsakitsahana anzony izy ireo. Matetika nefa dia hiarany raha matahory ireo mpitarika sindika ary indraindray aza miafara amin'ny fanagadrana izany fitakiana ny zony izany. Manoloana ny fanagadrana ny mpitarika ny sindika ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa iny dia hitory eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny avy eo anivon'ny SSM. Ny fanjakana ihany no manana ny teny farany amin'izay entana azo ampidirana sy avoaka eto Madagasikara. Isan'ny teraka resabe ny mahakasika ny ampidirana ny kilalao laser maitso mitobaka eny an-tsena amin'izao izay raran'ny fanjakana satria dia mampidoza kanefa dia efa mitobaka eny an-tsena. Tsy afaka manao na inona ny fajerana na raha tsy misy ny lalàna mivoaka amin'ny fanakanana ny fampidirana io karaza kilalao io.
kilalao anisan'ny mahasarika olona amin'izao fety izao ny lazera maintso kanefa dia loza amin'ny tatao an'ny fahasalamana. Onja lalaina Ranaivomanana sy Manora Andray Malalatrany. Tsy mbola misy didy manakana ny fampidirana lazera maintso eny amin'ny faditseranana anto mbola matafiditra ity karazan-kilalao ity eto amintsika. Tsy afaka manao na inona na inona amin'ny faditseranana raha tsy mbola mivoaka io didy io na dia fahita aza fa loza mitatao ny fahasalamana amin'ny filalaovana ireny lazera maintso ireny. Karazan-kilalao tena mitobakena an-tsena amin'izao ankatoky ny fetim-pirenena izao ny lazera maintso ary maro ny ray aman-dreny sy ny ankizy no roboka amin'ny fividianana izany. Anisan'ny mampiavaka ity karazan-kilalao ity ny fahatakarandravitra rehefa mitifitra aminy. Misy fiantraikan-dratsy amin'ny fahasalaman'ny maso anefa amin'ny fitsolotsolovana amin'ity karazana lazera ity raha nambaram-pitsabo ka mila fahamailona amin'ny fampiasana azy. Ny disposition zany dia ny douane dia manatanteraka izay didy amandalana voaka ny ministera isan-tsokajiny. Raha ohatra ka niraisina au niveau ny conseil des ministres le izy dia manatanteraka ny douane zany au niveau ny frontière hoe reto ny zavatra tsy azo atao. Ka rehefa mbola tsy misy arrêté na décret interministériel dia tsy afaka manao an'izay zany ny douane fa dia zay midéclaré zany dia tsy maintsy raisinay foana zany eo anivon'ny douane zay zavatra zay. Anisan'ny efa nandrara amin'ny filalaovana ity lazera ity ny tena anivon'ny fokontany manodidina ny vato no loza mitatao ateraka izany amin'ireo mpitondra fiaramanidina. Olona maro ihany koa nefa mitaraina mahakasika ny fampiasana ity karazan-kilalao ity. Miankina amin'ny fanapa-kevitry ny mpitondra ihany no ahafahana mandrara amin'ny fampidirana ity kilalao ity eny amin'ny faditseranana. Tsy mahatoky ny fanaovana politika eto Madagasikara intsony ny ankamaroan'ny tanora malagasy any ka lasa tsy mahavitrika amin'ny fandraisana anjara sy fandraisana andraikitra amin'ny tontolo politika sy ny fifidianana. Mila beazina izy ireo tsy anenina amin'ny hoavy. Misy ny tetikasa no volavolan'ny fikambanana firaisamonim-pirenena malagasy of engagement in electoral process sy hatra natao hanabeazana sy ampiofanana ny tanora andray andraikitra momba ny politika. Andy Miaratina sy Mathieu Prince. Valpolo sy sivinjato sy telo arivo sy vialina sy dimy hety sy efatra tapitrisa nisan'ny mpifidy 7 hatramin'ny 5 taona raha natotanisa nomeny vomiera maleo tena misana ny fividianana na ny seneny volana aprily teo. Ny atsasamanilany ireo no sambany vao hiatrika fividianana hatramin'ny nafeny taona azy. Raha nita ihany koa ambany tapavitrihan'ny olona mandaty-sabato manodidina ny 5 tapitrisa eo zany rehefa misy fividianana amin'ny mpifidy 10 tapitrisa mahery. Tsy ampy ny fanentanana sy fanabeazana ara-pividianana antony mitarika izany. Voakasika rila sibatra ny tanora, miraviravin-tanana ny kamarony, leombonanana, tsy mahatoky ny mpanao politika noho ny antony maro. Anika na efa maro izy ireo tanora mijoro dia takon'izany no hitapavitriana ambany be io. Laza fa tena ambany dia ambany fandraisana anjara ny tanora satria tsy mino ny politika intsony ny olom-pirenena anisan'ny tanora, tsy mino ny mpanao politika, tsy mino ny rafitra politika rehetra Madagasikara. Dia zay foana ny rantsika matetika nefa ny kosa amin'ny lafinilany azontsika jerena efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 hatramin'izao dia mibetsaka ireo tanora mitsehatra kosa amin'ny sehatra samihafa ny fampandrosoana eto Madagasikara anisan'ny fifidianana satria raha tany aloha ohatra raha tamin'ny taona 2024 izany rehefa mijery ohatra mahakasika fanaraha-maso fifidianana dia ntsika foana hoe KMF Knoe dia foana ny référence fa amin'izao fotoana izao efa be dia be mihitsy raha amin'ity fifanana ity ohatra dia misy fikambanana anankenina mandray anjara amin'ny fifanana zany efa mibetsaka zany ny tanora mandray anjara satria fatakona no izay le ambony loatra le tsy mpandray anjara. Mengeny foty ny fanabeazana ara-politika sy ny tontolo-pividianana. Manana herijika ny tanora saingy mila bezana sy omena lanja. Resahana ilay izy tsy resahana ny fianakaviana, tsy resahana ny sekoly dia lasa tena tsy misy zany fitoerana edina hevitra amin'izay. Ny antoka kosa nefa ny afahana hoe inona ny tena vokatry ny izay fifidianana izay dia raha antsika mahita fa betsaka ny korontana ara-politika eto Madagasikara zany hoe anisan'ny mieritreritra koa zany tanora anisan'ny hoe tsy mitondra inona ho anazy Madagasikara fa tsy misy na ny raha fampianarana ary tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tanora. Dia izay koa nefa ny antony andrisana ny zareo mba ahafahany zareo raha mandray anjara amin'ny fifidianana zareo dia afaka mandrafitra n'izay hevitra tiany ampitaina amin'ireo mpanao politika mba ahafahan'ny mpanao politika mametolotra mifanaraka amin'izay filan'ny tanora izay. Naka izany fikambanana 5 avy amin'ny firaisamonim-pirenena toy ny Liberty 32 KMF Knoe no namolavola tetikasa taorian'ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny fionam-be miompana amin'ny demokrasia ny fantoana tamin'ny loha hevitra hoe fampiroboroboana ny fanabeazana olom-pirenena anatin'ny zotra-pifidianana aty Afrika izay natao tany Nairobi. Tetikasa miep na ny Malagasy Youth Engagement in Electoral Process izay mikendry sy mamporisika ny tanora andray andraikitra.
distrika telo no isitraka izany dia distrika n'Antananarivo renivohitra Soavinandriana ary Farafangana. Tanora 20 menadano no sitraka fampiofanana mandritra ny 2 andro nanomboka androany ka izarany traikefany ny fotony. Enim-bolana ny faretany tetika asa ka ity natao andrany ity no santatra izany. Tanjona ny ananana tanorana mahay mahavita ary mandray andraikitra momba ny raharam-pirenena sy ny politika. Ny vaovao mikasika ny fifidianan'izay hatrany dia miantoka ny ho avy rehetra anova ny tantaram-pirenena sy hamaritra ny fiainana isam-batan'olona ny fifidianana. Tsy azo atao kinanga sy ambanin-javatra araka izany fa dia mitaky asa avy amin'ny tsirairay sy mitaky fandraisana andraikitra amin'ny aloha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Mazoto aloha izany ny olom-pirenena manantona fokotany amin'izao fotoana izao manoratra ny anarany anaty listim-pifidianana. Ny fenitaona sy ny vaon'ny-findramonina sisa no tena andrasana anatanteraka izany. Ando Miaratiana sy Mathieu Prince hatrany. Tratra ny tanjona napetraka ho an'ny fokotany sy ho arano-ambondrona tsy azo tafo boriboritany voalohany dia ny fahafahan'ny olom-pirenena rehetra fenitaona hisoratra anarana anaty listim-pifidianana. Manodidina ny 200 eo ny mpifidy eo amin'ity fokotany ity, saika efa navita avokoa ny ankamaroany. Ireo ny findramonina sy vao fenitaona sisa no andrasana ato anatiny 20 andro nomen'ny seni azona manatanteraka izany. Ankoatra ny fitetezana tokantrano, lasa miandry ny fokotany ny fanabeazana sy fanentanana amin'ny alalan'ny petadrindrina sy antso amin'ny alalan'ny megafone. Ny hetsika voalohany nataony moa izany dia teo anatin'ny assemblée générale anao fivorim-bepokon'olona izay. Tamin'izay fotoana izay izany nanentanana ny vahoaka hoe zava-dehibe ny fifidianana. Anioana ny safidinao. Maha-olom-pirenenanao izany dia ilaina ny manao safidy amin'ny fifidianana. Iny aloha izany ny fanentanana voalohany dia fanentanana faharoa petadrindrina. Fanentanana fahatelo ny tetisa tokantrano niaraka tamin'ny seni izay. Dia fanentanana fahaefatra izany hoe ho anareo izay mbola tsy voasoratra anarana dia tongava amin'ny biraopokotany. Fahadimy moa izany dia niaraka tamin'ny ONG izay zoako. Izay nanampy anay be dia be tokoa ho an'ilay olona le alahady nanaovany anazy mantsy tamin'izay, ho an'ilay olona le tena hoe mbola tsy voasoratra mihitsy dia zareo nanampy anay tamin'ny fanoratana azy. Mazava ny any olom-pirenena fifidianana madio sy mangarara no tanjona ahafana mametraka izay tena safidim-bahoaka marina hiovan'ny tantara eto amin'ny firenena hialana amin'izao fahasahiranana lalina izao. Leo fantrana, leo fiakaran'ny vidim-piainana ny olona ka io fifidianana io sisa no fanantenana. Tsy azo atao kinanga izany satria miantoka ny ho avy rehetra hoy ny faneho-kevitra. Dia faly afa dia fidy ka. Vidy izay olona tiako. Ny andrasako amin'ny fifidianana mba hiovan'ny fiainana, mba midina amin'ny vidin-javatra. Izay ny andrasako. Fifidianana marina ka. Mangarahara, tsisy romoromo izany. Zava-dehibe ao anahy no nanratako anarana satria tokony hanana safidy fa eo amin'ny fiarahamonina mba tsisy mba ahafahany tsirairay misafidy mandray andraha. Hitako ngamba mety ho vonona ny olona satria efa misy tsy fetezany le zavatra eo amin'ny fitondrana dia mety ho vonona izany tsirairay ngamba mahafararako azy. Tsirairay moa izany dia samy manana ny safidiny dia mba hoe maha olo-pirenenanao dia tsy maintsy manana safidina koa ianao amin'ilay firenena zany. Ilay izy zany mba zava-dehibe amin'ilay izy mba hoe manana ny safidinao ianao mihitsy ilay safidy azy. Izany hoe mety hitondra fiovana ihany ngambany. Fanjaikitsy ny tsiraray avy fotsiny, araka ny tsiraray avy ny ahafahana mifidy zany. Nanomboka ny 20 jona teo, nanome 20 andro ahafahan'ireo izay tsy mbola nisoratra anarana sy ireo hanao fanamariana na fanamariana momba ny listim-pifidianana ny vao miaram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana. Ny 17 jolay izao kosa vao hifarana tanteraka ny lisitra sy ny rejistim-pifidianana ka azona mamboaka lisitra ofisialy aorian'izay. Ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray ary ny enatra amin'ny 5 isanjato ny tazimoka taorian'ny fanohanana nataon'ny Etazonia amin'ny alalan'ny USAID. Iray faingo 7 tapitrisa sisa no voan'ny tazimoka eto Madagasikara raha 2 faingo 3 tapitrisa izany tamin'ny taondasa hoy ny avy eo anivon'ny USAID nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny tazimoka natao tany Atsimo Atsinanana. Voarakitra ao anatin'ny tapitrisa ny taona faha-17 nataon'ny vinany filoha Amerikanina momba ny ady amin'ny tazimoka ihany koa ity vaovao tsara ity. Tafiditra ao anatin'izany fanampiny izany sy ny fanomezana ranom-panafody famonoana moka, ny fitiliana sy ny fitsaboana sy ny lay misy odi-moka. Voakasika manokana amin'izany ny zaza sy ny renibevoka. Mitentina $3.7 tapitrisa ny fanampina efa nomeny fanjakana Amerikanina hiadina amin'ny tazimoka ho asika eto Madagasikara hatramin'ny taona 2024.
Lafim-baovao hafa tanteraka, tsy andro fety, tsy andavanandro, tsy maraina tsy hariva fa dia mitohana ny fifamoivoizana eto amintsika. Fa tiantoka iray lavaka ho an'ny toe-karena no vokatra izany fitohanana izany. 400 tapitrisa dolara isan-taona io fatiantoka io, raha ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Amin'izao anefa dia toa ampitomboiny izay fitohanana izay sy ny fikorotanana ary ny fatiantoka amin'ny alalan'ny fametrahana ny podium etsy anosy raha ny fitarainana nataon'ny mpampiasa lalana. Miantraika mivantana amin'ny asan'ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka ny fanapahana ny lalana noho ny fisian'ity podium ity. Fanadihadiany Onjalalaina Ranaivomanana sy Manora Andriamalala. 40 minitra raha kely no lany anaty fitohanana eto Antananarivo araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. 400 tapitrisa dolara isan-taona ny very vokatra io fitohanana fifamoivoizana eto Antananarivo io, izany hoe aotra faingoina amby 300 isan-jato ny arkarena faobe. Ankany amin'ny laharana fa 430 amin'ireo firenena 50 misy a Madagasikara raha ny fikirakirana ny fifamoivoizana an-dalambe no jerena raha ny tarehimarika hatrany. Na aiza eto Andrenivohitra ary na oviana dia mitohana ny fifamoivoizana. Amin'izao akatoky ny 20 Jona izao moa dia mitombo, ampitomboina mihitsy azy izay fitohanana ny fifamoivoizana izay. Manomboka amin'ny 4 ohatra ny tapaka ny lalana eny Anosy no ny fisian'ny podium atao eo afovoan'arabe manoloana ny radio-pirenena. Voatery mihodina makany amin'ny tramboky pirenena mahazo ny lalana mivoaka amin'ny HRA araka izany ireo fiara tokony handalo amin'ny lalan'iny. Miteraka fikorotanana amin'ny fifamoivoizana io fanapa-kevitra ny iraisy ny mpitantana ny tanàna io ary olona maro nefa mitaraina manoloana izany. Menavy hatrany ny toro-vita ho andro ampisehatra amin'ny fitateram-bahoaka noho izay fihodikodiana ny lalana izay. Mena manaraka izay ihany koa ny vola azo isan'andro kanefa mitombo ny fandaniana toy ny gazoal sy ny fotoana. Raha tsy ahivina dia nanomboka ny alatsinainy teo nametraka ity podium eny Anosy ity ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana ary tsy ho ravy izany raha tsy ao aoriana ny 20 Jona. Toro-vita lasa miena satria zao rehefa midy etsy dia lasa mitohana be aty satria samy aty daholo lalana. Mahavita toro-dimy dia zao lasa efatra. Versement tsy maintsy fenona foana ny patron, ny anay zany tsy maintsy miena. Fitohana fifamoivoizana lava reny no hita manodidina ny Anosy noho ny fisian'ity podium ity. Maro anefa ireo toerana malalaka azo ametrahana ilay podium mba hialana amin'ny fitohanan'ny fiara izay efa mampikolay ny mponina Antananarivo. Ny vaovaony sosialy zokiolona 310 monina eny amin'ny komina Alasora no nisitraka solombody akoho avy amin'ny komina amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Etsika fanao isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2024 ity fanomezana solombody akoho ny ray aman-dreny 70 taona no mihoatra ity. Antony anaovana izao etsika izao dia noho ny fanampinan'ny zokiolona amin'ny fiatrehanan'ny fety manoloana ny fahasahiranana iainan'izy ireo. Efa nanomboka tamin'ny volana Martsa sy Aprila lasa teo, ireto zokiolona ireto no nisoratra anarana teny anivon'ny fokontany ahafahana misitraka ny fanampinana. Ankoatra ity fanomezana solombody akoho ity dia maro ny asika karakarain'ny komina Alasora entina hankalazaina ny fetim-pirenena. Isan'izany ny rindran-kira ara-pilazantsara izay atao eny an-toerana sy ny matso izay ho tanteraina ny 20 Jona ho avy izao. Ny vaovaony kolontsaina kosa indray ary dia mbola tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy isika amin'izao. Miroborobo isan-taona ihany koa ary tena mahasarika tanora lahy sy vavy hatramin'ny ankizy ny fianarana kabary. Olana mipetraka nefa dia ampifangaroa ny ankamaroany nahavita fianarana momba azy ity ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Asin'Andriamalala sy Tahirinaina. Anjatony isan-taona ny tanora ary eto Andrenivohitra fotsiny. Misy ny vaovaony fanatanjahantena dia tsy ampy ny enti-manana eo am-pelatanan'ny federasion'ny taekwondo amin'ny fiatrehana ny fanomanana ny atleta andray anjara amin'ny lalao-ny nosy. Ny federasiona sy ny atleta ihany no miantoka ny tenany amin'ny fandaniana rehetra ilaina amin'ny fanomanana atao rehetra. Mbola tsy nisy ny fampifondronana ny atleta rehetra andray anjara amin'ny ity fifaninanana iraisam-pirenena ity hatramin'izao.
onjalalaina ranaivomanana sy Manorandre Malala. Naverina ho isan'ireo taranja ilalaovana amin'ny lalao nosy indray ny taekwondo raha tafiditra tao anatin'ireo taranja enina no foanana tany am-boalohany izany. Misy fiantraikany amin'ny fanomenantena ireo atleta ity fanapa-kevitra mandroso mihemitra raisy ny fanjakana ity ony avy amin'ny federasiona. Mbola tsy misy ihany koa ny fampivondronana ireo atleta handray anjara amin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity ary ny federasiona sy ny atleta no miato tena amin'ny fandaniana rehetra ilaina amin'ny fanomanana rehetra mila atao. Taranja anisany nazontsika medaly volamena maro ny taekwondo tamin'ny lalao nosy taona 2010 ary nanampy an'i Madagasikara azony laharina voalohany tamin'izany fotoana izany ny medaly volamena 5 azon'ireo atleta malagasy. Tanjona nitazomana io vokatra io nefa mbola sarotra ny lalana noho ny tsy fisian'ny tosika avy amin'ny fanjakana. Eo zany tena olana goavana ho an'ny federasiona satria ny regroupement izay ataonay amin'izao eo ambany pain'ny federation sy ny mety manana avy amin'ny federation dia somary manahirana kely satria eo amin'izay misy any amin'ny faritra izay ny eo amin'ny fianaran'ny ankizy ny eo amin'ny mety manana fampiatranona sakafo sy ny tariny manana fahasairanana lehibe zay. Eo zany ny andrasana mpikarakara rehetra hoe mba hisy farak'izay aingana le fampivondronana iarahana satria zava-dehibe le fiarahana ao anatin'ny fampivondronana sy le hoe tena midy tanteraka ny atleta satria fanaraha-maso an'ireo atleta ireo ny entraînement vita ihany hoe omenao ny teknika tsara sy ny entraînement tena tokony ho izy fa le eo amin'le fitondran-tena any amin'ny misy azy zany no miteraka olana satria tsy ho voafehy mihitsy zay raha tsy eo amason'ny entraîneur sy ny encadrement rehetrarehetra. Sokajy 420 no andraisana anjara mandritra ny lalao nosy izay ho tanterahina 5 Aogositra ka hatramin'ny 3 Septambra ho avy izao. Atleta ray isaky ny sokajy no andray anjara, sokajy 8 ho an'ny lehilahy ary 8 no ho an'ny vehivavy. Izany no atao ho an'ny kirogi na ny combat. Atleta 12 menada kosa no andray anjara amin'ny sokajy pomse na ny fanaovana dimy rindra. Ankoatran'ny tsy fampiny mety manana dia mbola olana amin'ny federasiona ihany koa ny tsy fisian'ny fitaovana manaraka ny toetrandro ahafahana manatsara ny fahaiza-manao ny atleta. Ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena ary fifandrombonana anaty fanantenana no anohizan'ny mpikatroka ilay sous-marin Titan riendrika tany amin'ny ranomasimbe Atlantika. Oravitsy sisan'ny fanantenana aveloman'ireo mpandeha tao anatin'ity sous-marin nanao fitsidiana ny sambo Titanika ity. Nainona feo milaza ny toerana misy azy any avaratry Atlantika ny maraina teo raha ny fanazavany tompona andraikitry ny sistany Amerikanina. Afitra solondrabe sy Andrakoto Malala. Oravitsy sisany oksizena afana ireo mpandeha miisa 5 izay teratany samy hafa miaina rendrika tao anatin'ilay sous-marin tany amin'ny ranomasimben'ny Atlantika. Mifandrimby ny États-Unis sy Canada ary Frantsa amin'ny fikarohana. Anainona feo tany amin'ny avaratry Atlantika toerana izay nanaovany ity sous-marin ity fitsidiana momba ny Titanika raha ny fanambarana anataon'ny US Coast Guard ny maraina teo. Ny sambo Titanika dia lasa anaovana fanadihadiana ara-tsiantifika goavana sy fitsidiana amin'izao fotoana. Any amin'ny 4 kilometatra mahery anaty ranomasina no misy azy. Rehefa rendrika ny taona 2017 ny fandona tamin'ny iceberg na ny vongan-dranomasina 5 andro taorian'ny aingany no nahatonga ny faharendrehany. Ny 10 Aprily 2017 no nitodo ho an'ny New York ity sambo lehibe indrindra eran-tany tamin'izany andro ity. Amin'ireo mpandeha sy mpiasa 424 dia ny 500 no maty vokatra izay lozaizay. Tsara ny manamarika fa tamin'ny fotoana io ihany no fotoana nivezivezen'ny sambo Titanika. Tamin'ny 527 no hitan'ireo mpikaroka nipotika ity sambo lehibe ity tany amin'ny 500 kilometatra miala ny morontsiraka Canada any amin'ny ranomasimbe Atlantika. Maro ny mpikaroka sy mpizahatany voasintona ataorian'izay. Hatramin'izao dia mbola mitoy ny fikarohana sy ny fitsidiana makasika ny sambo Titanika 120 taona ateoriana ary antony tonga ity loza ity. Dia izay anko ary no manakatona tanteraka ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany anaraka ny fampalalam-bavao ny MBS hatramin'ny farany. Hoarano rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina Global News ary ny fandaharana Sahila zao. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Jungle Cruise. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.